Ny zava-misy any Mahajanga sy ny faritra atsimon'ny nosy iny kosa no anoisantsika ny fampalam-baovao araky ny nentina teto omaly dia nisy indray ny fietsehan'ny mpianatra tany Mahajanga. Efa nisy ny fitadiavam-baolana manoloanan'izay olany mpianatra ao amin'ny université ny Mahajanga izay sy ny zava-misy any Amboasary Atsimo raha ny fanazavana nentin'ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta. Nisy indray ny fifanjevona tao Mahajanga omaly. Nidina an-dalambe ny mpianatra nanohy ny fihetsiketsehany sy ny fitakiany. Niditra antsehatra ireo mpitandro filaminana nanaparitaka azy ireo. Efa nisy ny firesahan'ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta tamin'ny solotenan'ny mpianatra raha nanambarany ary miantso an'ny fananganana cellule de crise ny tenany mba hitondra ny alaolana. Momba ny Mahajanga aloha toko amin'ny za moa araky ny efa fantatrareo dia olona miaino ny olona rehetra. Efa niainy efa nanafatra an'ireo mpianatra efa niresaka amin'ny tsara nandritra ny roa mihitsy teto hoe inona daholo ny zavatra tadiavinareo, inona ny zavatra hoe mahatonga anareo tsy faly any Mahajanga dia efa niaino ary efa prendre note misy momba an'iny ary efa nafariko koa teto i Andriamatoa Zafera Rabesa izay président an'io université ny Mahajanga io ary efa nenio koa ny teniny ary efa niantso aorian'izay efa niantso an'ireo ministère rehetra zay concerné mba hanangana cellule de crise mba hieritreritra mba hitantana an'izy io ary ampiavana ny olona raha mbola azo atao sa hitondra ny ala olana zay everina fa afaka ny olana zay misy any Mahajanga. Ny olana efa fantatrareo moa dia hoe momba ny hoe tsy fampiany trano ho an'ny mpianatra. Zay nahatonga hoe araky ny tenitenetso aminareo ny aona amin'ny olona mpanamboatra trano mora momba ny mpianatra any tany andafa zay mbola sy niteneniko aminareo tamin'ity angamba ary izy ireo koa dia efa vonona ho tonga aty amintsika hieritreritra hoe manahoana ny fomba anaovana an'io aingana anamboarana an'io trano tsy ampy amin'ireo université reo. Olona efa niasa amin'ny firenena maro izy ireo any Amérique latine any États-Unis ary vonona hitondra fanampiana be mihitsy ho antsika momban'izany olana lehibe izany. Nasian'ny praiminisitra resaka ihany koa ny zava-misy ao Amboasary Atsimo. Ny any Atsimo moa dia efa fantatrareo misy an'io problème io problemany hoe tsy fankahazon'ny tanàna anankiroa any Andramodambo akaiky ny Andramodambo koa fagnasara hoe halatra izy ireo hoe ianareo tonga teto aminay ianareo mpivahiny ka mangalatra ny ombinay dia idoroy zareo ny tanànany le mpivahiny zany moa zavatra tsy azo ekena fa efa nisy ny olana dia tsy maintsy miara mieritreritra hoe inona ny mahatonga an'izao olana zao satria amin'ny olombelona dia tsy maintsy isy foana ny olana fa ny zavatra tsy mety dia le hoe tonga dia mifamoro ka zany zavatra zany tsy niekenay nandefa zay mpitandrona ny filamenana any ary tsy nitondra kibay fotsiny zay fa nitondra koa fanafody isan-karazany ny sakafo ary madame président dia tena anisan'izay nandray anjara be mihitsy amin'izany mba hitondrana ny alaolana vonjimaika ho an'ireo olona reo. Dia efa misy koa zany ny alaolana à moyen terme ary fampihavanana zay efa natao ary efa hatsangana any Atsimo. Raha nanontaniana mikasika ireo solombavam-bahoaka izay tsy mety manao ny fanambaram-pananana talohana alany azy kosa ny praiminisitra dia nanambara fa tsy maintsy atao izay voalaza ao anatin'ny lalàna fa tsy ny mpanao lalàna indray no andika lalàna.